betsaka ny olona tsy manana toetra milamina kehitriny no ireo zavatra izay naleviny ao aminy izay tsy mbola nitsapony mihitsy. Manana fahefana amin'ny Satana isika ary tsy afaka mandresantsika izy raha mbola milamina tsara koa isika. Satria lazaiko anareo fa tsy afaka mitory hafatra izay miazona ny olana tsy soa aminareo aho. Tsy misy olona manana hafatra ohatr'izany hoy Jesosy hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ao anatin'izany ny finoana fa ao anatin'izany tsy afaka mampiasa ny finoanao ianao ary tsy misy finoana ampy hiazonanao ny olana tsy hitranga aminao izany. Ny finoanao tsy fialana olana akory fa fanampinanao hiatrika izany ampilaminana. Mba mariny, raha eny tampon-tendrombohitra ihany ianao no mahay mihira dia tsy mbola hita izany ny sary rehetra fa mila mahay mihira ny an-dosahiny koa ianao. Raha ny amin'ny tany Kanana ihany ianao no mahay mideran'Andriamanitra dia manana olana ianao fa mila mideran'Andriamanitra ny anefitra ianao ary raha tsy midera azy ny anefitra mihitsy ianao tsy ho any amin'ny tany Kanana mihitsy. Izany no adiadianao an-tranony misasak'alina mikatotra ny rera ianao sy Andriamanitra. Tsy afaka mijanona ao am-piangonana isika, tsy afaka mianatra baiboly fotsiny, tsy hoe midera sy manome voninahitra fotsiny ihany fa misy fotoana hiatrehantsika ny Goliatantsika ihany koa. Dia mila resenao izy, misesy ny tenin'ny vahoaka, fa mialohan'izany mila azonao ny toerana nisy ny vahoaka mba hatakaranao ity. Ny ranomasina mena manoloana azy ireo ary ny miaramila Ejiptiana aorianan'izy ireo. Izany no hoe afovoan'ny vatolampy sy ny toeran-tsarotra izany. Dia tahotra zareo, tsy azonareo ve izany nandevozina ny taonany maro izy ireo dia avy eo tonga misesy ilay mpanafaka lehibe nahazo ny afatry ny fahafahana zareo dia nentina ny voaka fa mbola nenjeny fahavalo indray. Dia ny ranomasina mena ny eo alohany azo antoka fa tsy nataon'Andriamanitra motro izany. Dia ahenony heriny amin'izy ireo izy amin'ny fanasarana ny ranomasina mena. Ny ankamaroan'ny tranga misy eo amin'ny fiainanao dia avelan'Andriamanitra ho hitanao mba haneho ny fanafahany anao. Izany no itombon'ny finoanao sy hitsanganana satria ianao miandry azy dia mahita azy manao fagagana izay Andriamanitra irery no mahay azy. Amen. Miatomboka amin'ny zavatra kely izany ary mitombo mialehibe dia mialehibe. Ranomasina mena eo alohany miaramila Ejiptiana aoriana dia misesy hoe aza matahotra fa matoki mino aza manahy aza misalasala dia hitanareo an'io ny famonjen'i Jehovah anareo. Fa ny Ejiptiana izay hitanareo an'io dia tsy ho hitanareo intsony. Jehovah no hiady anareo dia zareo ty Jehovah no hiady anareo dia ianareo ahoana tazony ny fiadanana dia mitoera amin'ny filaminana. Izay no anjaranao amin'ny ady rehetra. Paikadin'Andriamanitra izany. Ninona mitranga eo? Tazony ny fiadananao, milamina tsara ianao. Ataovy izay fantatra fa tokony atao. Efesiana 4 milaza ary rehefa vitanareo avokoa amin'ny andro mahoro izany matoki dia afatra anareo. Raha misy zavatra afaka ataonao mazava ho azy ataovy izany. Fa raha efa fantatrao ary hainao fa tsy misy afaka ataonao dia mila miazona ny fiadananao ianao. Toetra mahatoky dia manao hoe Andriamanitra miady ho ahy. Andriamanitra miady ho ahy. Isaky ny miteny ianao dia voly fa tsisy nininitranga eo mandainga ianao hoe Andriamanitra miady ho ahy. Miasa izy izao ary ahita ny asany amin'ny fotoana mahamety ahy. Mety tsy ho aloha loatra izy fa tsy ho tara ihany koa. Tsara aminao no mamaly ny devoly ary tsy hanaiky ny tenenany foana. Tantara 2:20. 15. Fa hoy izy mianoro Joda rehetra sy riponan'i Jerosalema dia ianao ry Josafata mpanjaka. Izao no lazain'i Jehovah aminareo ao anatin'ny ady lehibe zareo eto. Ady lehibe, ady lehibe. Firy aminareo no miatrika ady izao amin'ny fiainanareo? Eny ary. Mianoro Joda rehetra sy riponan'i Jerosalema dia ianao ry Josafata mpanjaka fa hoy Jehovah aminareo aza matahotra. Tsy mahagaga ve izany no zavatra voalohany tenen'Andriamanitra amintsika foana. Aza matahotra ary izao ihany koa aza matahotra tsy midika hoe tsy misy tahotra ao. Dika izany hoe rehefa mahatsiaro tahotra ianao aza mitsoaka. Ny tahotra midika fialana sy fitsoahana. Ka isaky ny mahita an'Andriamanitra milaza hoe aza matahotra tsy miresaka aminao izay tsapanao izy izany. Fa miresaka aminao ny fihetsika izay ataontsika matetika rehefa matahotra isika. Rehefa matahotra izay ny olona iray dia manomboka miatakataka izy avy eo fa izy milaza hoe mijanona eo aza matahotra.
mandrosoa ihany dia ataovy izay saiko ataonao. Zany izao sombony kely amin'ny lesona momba ny tahotra. Mihaino ry Joda rehetra sy ny mponina ny Jerosalema dia ianao ry Josafata mpanjaka, efa hoy Jehovah aminareo aza matahotra na mivadi-po amin'ireo vahoaka marobe ireo. Aleloia, fa an Jehovah ny ady, fa tsy anareo. Tsy anareo ny ady, fa an'Andriamanitra. Fantatrareo ve fa afaka matoky an'Andriamanitra ianao hiady ny adinao ary afaka mandeha mankafy ny fiainanao ihany. Betsaka ny olona mihevitra fa raha manana olana izy dia voatery tsy maintsy ho mampalahelo foana mandram-piavahan'ny olana. Sao Andriamanitra mipetraka ny an-danitra ary miomeny fahavalony. Nahoana? Satria efa hitany ny fiafarany mialohan'ny fiandohany. Eny aran-dao toy izantsika ity. Raha pitso dia midina any, manome torolalana izy eto izany. Ary indreo hiakatra amin'ny fiakarana izy. Ary anareo ahita azy eo amin'ny farany loasandrika tandrifiny hevitra Jeroela. Tsy anareo anefa no hiady amin'ity. Mijanona tsara dia matoki. Fa ho hitanareo ny amonjeny Jehovah nareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa raha pitso mivoa hiady aminy fa Jehovah ny momba anareo. Fa izao ny foana ny lazainy, tazony ny fiadananareo, tazony ny fiadananareo. Tsy anareo ty ady ty fa atoko io dia jereo ange izay nitranga. Dia nikohaka tamin'ny tany teo Josafata. Inona ny zavatra nataony teo? Nanao vavaka izy. Andriamanitra matoky anao aho. Miankina aminao aho, Andriamanitra, metehitra aminao aho, tsy mandroso araky ny nofo aho. Tsy ariko ny fifaliako. Mino aho Andriamanitra fa miasa ianao amin'izao fotoana izao. Dia nikohaka izy ary nanomboka nivavaka. Dia jereo ty Josafata nanondrika ny lohany tamin'ny tany, dia ny Joda rehetra sy ny mpona rehetra ny Jerosalema koa nikohaka tamin'i Jehovah, ny derazy. Nisy Levita tao dia ny Kehateta sy ny Koraita nitsangana hideran'i Jehovah ilay Andriamanitra ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Lazaiko anareo raha afaka ampiderainareo n'Andriamanitra ny olona rehetra mitapitra ny andron'ny devoly. Dia ohatr'izany foanafoana, dao jerena ny 9:20. Ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira mba hira dia hideran'i Jehovah amin'ny fiaingona masina. Ianareo ve ny tokony lazainareo ny fianakaviana rehefa miady ianareo hoe izany andeha hiady fa izay mijany eto aminareo mihira dia raikitra ny hira mialohan'ny voan'ny mpiady dia tao anaty atao izy ireo nanao mandroinana ataonay tsy fantatra izay ataonay izao tsy fantatra izay ataonay. Fa izao ny lazain'izy ireo miderany Jehovah fa tsara izy ary mandrakizay ny famindrapony. Miderany Jehovah fa tsara izy ary mandrakizay ny famindrapony. Ary Josafata nanondrika ny lohany ka nanao hoe Sotranao Andriamanitra fa nanafaka anay ianao, misotranao Andriamanitra fa namonjy anay ianao, fantatra fa momba anay ianao Andriamanitra ary tsy anay niady fa anao. Dia ny olo-kafa rehetra nanao hoe miderany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony. Dia jereo nge izay nitrange raha vao nanomboka ny hira sy ny dera an Jehovah izy. Jereo rehefa manao ny tokony atao isika na izay tsy tokony atao akory dia miasa ny tompo. Dia nasiany Jehovah otrika namely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any amin'ny tendrombohitra Sera izay avy ameliny Joda ka dia resy teo izy ireo. Ainareo ve nydika zany lasa nikorotana ny fahavalo, voakorotana ny fahavalony, voakorotana ny devoly rehefa voakanao ny tsara indrindrany aminao ka dia ataonao sisa dia midera sy mihira manandratra fahatokinan'Andriamanitra dia korotana izy ireo ka ny famony tao. Tantara zany. Sao zany amin'izany tena ohatra ny lasa hoe andeha voakany aho, andray anjaranao izany. Matetika eo manao hoe aditraiza amin'ny devoly ny fetran'izany ka tsy mba ialako mihitsy izany. Ohatra ny mody idiny tsy takatra izany. Soratra masina firay ho jerentsika Jean 14:27. Faravaratsy mba ho azonao ty tena izy ity. Jesosy mialohan'ny fiakarany, vitany avokoa ny tokony nataony. Ny aina teto izy nampianatra izy, maty izy nitsangana tamin'ny maty, dia vonina ny amin'ny fiakarany avy eo dia ametraka lova ho antsika izy. Jereo kely ty, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no avelako sy ampandifaiko anareo.
tsy tahaka ny fanomezao tontolo izao ny fanomezako azy dia eto ny toro lalanao atsika aza manaketraka ny fonareo na mitoetra mitahotra aza nono ny fahataitanao sy ny fikorotananao ary aza mitoetra mitahotra na fanambaniana na ny akanosana sy ny fijanonana eo mila manao mihoatra noho izany Jesosy nanao hoe indro ny fiadanako nomeko anareo ao anatinareo dia ho ampiasainareo amin'inona izany izao hampanjaka ny fihetsem-ponao indray ve ianao sa ny fifehezan-tenanao sa ho mainky hanaiky ny fanamasina hiasa ka hanaiky azy ampahery sy ampitony anao mba iny fa Andriamanitra mifesy miasa araky ny finoanao izay lazainao fa inonao avereny hoe manana fiadananao da nareo raha iverina amin'ny Petera indray tao jerena ny Matthieu 26:51 Petera zany tena miovova be amin'ny voalohany izy tena ara-panahy be dia avy eo indray izy tonga dia olony fo be korotana be fa tsy maninona izany sika rehetra ohatr' izany zany hoe izaho koa ohatr' izany tsy vaovao ratsy akory angena ohatr' izany azy ianao zao ny zavatra tokana tiako ataonao zao dia ny heveranao fa tsy afaka mijanona eo ianao tsy afaka ho vaiko indray alina zany dia ianao koa ohatr' izany ny ilaina dia ianao mila manomboka mandroso raha mandroso taona ray ianao manomboka izao dia tsara zany raha mila 10 taona tsy maninona zany fotoana ilanina zany rehefa hiafarany filaminanao sy ny maha olona iasan'Andriamanitra sy azo ny aterana marina anao avy eo efa voalazako anareo mpanakorotana taloha be fihetsem-po be fa nivain'Andriamanitra aho tsy mora aloha izany fa rariny izay nilalovako Petera koa be fihetsem-po olona miovaova sady maivavy izay manao zavatra daladala koa aza fa niova ihany izy Matthieu 26:51 ary indro ny iray amin'ireo mpianatr' Jesosy tao amin'ny sahany Getsemane zany naninjitra ny tanany ka nanatsoaka ny sabany dia nikapa ny mpanompony mpisorona be dia nafaka ny sofiny dia Petera indray io ak fihetsem-po daholo zany tena olony fihetsem-po Jesosy nivavaka ho an'izany efa tsemboka raha ho amin'izany mihitsy izy efa niaritra fijaliana ho an'ny saina sy ny fihetsem-po izy tsy nandeha nitsoaka izy fa nanao sitrapon'Andriamanitra dia tamin'ny Jodasy dia nanoroka an'i Jesosy Jodasy dia avy ny mpanompo mpisorona be dia nentina izy ireo niverina ho any an-tanàny Jesosy mba ho kapohina sy antony amin'ny azo fijaliana Petera zany ilay be fihetsem-po tena tsisy idirako amin'izany ak fantatro tsara Petera satria izaho ohatra izany mihitsy fa efa niova alleloia faravaratsy matetika aloha dia izao andao jerentsika reto andinindreto dia hoy Jesosy taminy avereno amin'ny toerany sabatra ao fa izay rehetra mandray sabatra dia hovonoina amin'ny sabatra tia ny tena sombony tiako verinao fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko ve eo dia aniraka anjely tsy omboromby 10 legiona hoe ty amiko izy zao mihoatra ny 7 alina anjely zany izany hoe Petera iverinao fa ilaiko ve ny anapahanao ny sofin'io lehilahy io zao zany raha tsy tiako nanao zao zavatra izao ny any ataoko dia iantso anjely 7 alina dia ho afaka avetrany aho jereo ty fa ahoana no tanteraka ny soratra masina fa tsy maintsy ohatr'izany ny fizotrany ny marina dia Jesosy nylazao hitanao ry Petera izay no tsy maintsy nataoko efa natrehan-dao ny zavatra rehetra atao amin'ny satsy tianao an'izao raha sitrakao re afao fa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny nosotroko ny kapoakako fa tsy afaka isorona amiko izany kapoaka izany hitanareo miatrika ady sika ao anatin'ny vavaka matetika mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra za tsy milaza fa mora ny manao izay zavatra tsy tianao atao za tsy milaza fa mora ny mamelailoka olona iray nandratranao za tsy milaza fa mora ny manakombona ny vavanao rehefa te hiteny amin'olona izay ianao za tsy milaza fa mora mijanona mitoetra amin'ny fiadanana foana za tsy milaza fa ho mora avokoa izany fa izaho milaza fa afaka atao izany ary tahaka ny fomba fiadiny atiany Jesosy tao amin'ny sahany Getsemane dia izay ny fahafahany sitrapon'Andriamanitra vita amin'ny lalana mila miady amin'ireny fihetsem-po ireny sika sy ireo sain-dratsy manakana ny sitrapon'Andriamanitra tsy totosa amin'ny alalantsika za niady tamin'ny alalan'ireo zavatra izay natrehako mba hafahako manatanteraka ny antsoan'Andriamanitra eo fiainako ary vokatra izany dia nahazo fanampiana koa ianareo androany fa mbola misy olo-kafa any izay mila ny fanampianareo ka raha tsy avelanareo Andriamanitra anao izay tokony atao aminareo dia tsy ho afaka nampiazy ireny akory ianareo marina
arak'izay nylazaiko teo ny fihetsem-po ratsy mampidi-doza indrindra dia ny fahatezerana. Mosesy dia lehilahy tezitra tian'Andriamanitra izy fa nanana fahatezerana izy izay tsy resiny mihitsy. Nahoana fitiavanao an'Andriamanitra fa raha mora tezitra ianao ary ajanoa ny filazana fa efa manaranaka any mihitsy izany. Fantatrareo fa misy olona tena tezitra foana ary tsy hainy akory hoe maninona izy ireo ny tezitra indraindray ka mila fantatrareo maninona ianareo manao an'izany. Mety ho tezitra ianareo satria tsy voavahanareo ny olana tany milasanareo tany. Ny fihetsem-po elan'ny levina tany tsy mba maty izany. Mipetraka ao foana ireny ary mikika anao. Ka betsaka ny olona mikorotana ara-pihetsem-po izao satria ny zavatra naleviny taloha izay tsy mbola voavahan'ny tany. Zao niatrika zavatra maro taloha nandalo falona nandraiko ao nandritra 5 taona. Ny reniko tsy nahitsy anam-piana tamin'izany nijanona teo. Nataonao tonitsinisa ny zavatra izany fa nefara tamin'ny fandratra naso azy ary nolokafa. Nanana olana maro avy tamin'izany. Tena olana maro. Ary nazaza tsy nazo ny antony nahoana ary any tsy mba nahita fomba tsara hiatrehana izany. Tsy azoko ilay fomba navalin'ny olona tamin'izany fotoana izany. Tena tsy azoko mihitsy. Fa Andriamanitra mpianatra anao raha velanao izy. Raha vao manomboka miteny akory azy ianao hoe Andriamanitra tezitra foana matetika inona ny olako. Ohatran'ilay zanako fahafarany manana olana amin'ny fahatezerana izy. Ary tsy mba ho amin'ny olon-kafa kotra ny fahatezerana izany fa dia tezitra tsy mijanona amin'ny tenany izy rehefa tsy mahafa-po azy ny zavatra tiany hatongavana arak'izay heveriny. Ary ny fiafarana izany dia mifotra tamin'ny fiatrehan'ny tenany mba hampitovy ny lanjany sy ny ainy. Ifanaraka amin'izay ataony foana. Dia afaka ilazaina ianareo izany raha mijoroana eto izy izao avelany izara zavatra ohatr'izany mba ary manampy ny hafa izany. Fianakaviana manontolo ohatr'izany daholo. Raha ny korotanay taloha ny fagaganao anareo dia raiso izany. Amen. Fa nataoko afatra ny korotako taloha mba ho lasa fagaganao anareo ngamba. Mila mahalala fahamarinana am-ponao ianao tsy misy izany hoe olona tezitra fotsiny izany dia izay amin'ny ankapobeny misy loharano fahatezerana. Ary tsy tena fantatro loatra izay niavian'ny fahatezerana Mosesy fa haiko fa tsy mbola resiny izany. Rehefa niakatra Mosesy ka nahazo ny didy 10 dia nidina izy ka nahita fa efa nanompo mbola kely volamena ny olona dia tezitra izy ka nanipy ireo didy 10 izay nosoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany tamin'ny tany ka vaky izany. Tena be fihetsem-po izy. Tena hoe tsy noheveriny akory izay nataony nandany 70 andro izy mba ahazony izany dia avy eo nanaiky ny fitondran-tena ratsy ny olona nanao azy hiverina indray. Andany 70 andro hamerenana an'izany. Impiry ny ilayntsika hikorotanantsika amin'ny fahatezerana ny amin'izay zavatra mitranga foana. Marina dia mamerimberina eo foana isika matetika saty izany. Fa raha mitoetra amin'ny fiadanana sy tony isika Andriamanitra hamevaliny antsika dia tarika sy hanoro izy. Ary nisy fotoana tamin'ny Mosesy nivoaka tany anefitra, niaraka tamin'ny Israelita ka raha nangetaheta izy ireo dia nitady rano. Dia nanomboka ny monomonina ny gongona sy nametsiny an'i Mosesy. Lazaiko anareo tsy haiko hoe ahoana nahavitan'ny fitondrana nandritra ny 70 taona tena tsy haiko. Mety indray andro vitako izany tena jereo. Hiandro ny fanjakanao avy aho, ary roasiko daholo izay matezitra ahy eo. Tsy aleko aza mitady fomba tsara ohatr'izany. Fa zareo ny gongonina ny takoritsika ny antsiny meo rano izay nakany amin'Andriamanitra Mosesy mila rano zareo vonondreo raha tsy mahazo rano eotra zareo. Dia Andriamanitra tamin'ny Mosesy hitanao ivato io alaivo ny tenao kapohy ny vato dia isy rano ivoaka avy eo aminy. Dia tena izay mihitsy ny zavatra tranga ary dia tena tranga natoraly izay nanana fifandraisana ara-panahy tamin'ny testamenta vaovao izany dia Jesosy ilay vato ny kapohina teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ilay rano velona ny voaka avy taminy ary izay misotra ny rano izany tsy mba ngetaheta intsony. Izao taoriana kely volana vitsivitsy lasa tsy tena haiko mazava tsara ilay izy. Tranga indray ilay resaka rano. Tonga tamin'ny vato hafa indray izy ary nangetaheta ny olona ny monomonina ny takoritsika nametsiny dia tezitra Mosesy. Ka rehefa tezitra ianao dia entan'ny fo. Vavaka tamin'Andriamanitra mila rano zareo inona nataoko? Dia hoy indray Andriamanitra inoy aho. Hitanao rehefa voakorotana ny fihetsem-ponao tsy ianao izany izay lazain'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra teneny fotsiny vato dia hamoaka rano. Dia lasa Mosesy ka nikapoka izany indroa.
izay ny fifandraisan'izany dia tsy ombohana amin'ny azo indroa zany Kristy. Efa nombohana izy. Izao ianareo mahazo izay ilaina mivavaka miteny fotsiny, miantso izany dia mitranga. Fa hoy izy mitenena fotsiny ihany amin'ny vato dia hamoaka rano izany, fa ny kapoka nataony indroa dia hoy Andriamanitra hoe satria anao tsy nino ahy, anao izay lazaiko anao, dia satria anao tsy nanome voninahitra ahy teo anatrehan'ny Israelita, dia tsy hitarika azy ireo amin'ny tany Kanana ianao. Ahoana? Za ve nitarika an'ireo efa 40 taona ary za dia efa kely sisa? Za ndray no tsy miditra any. Zany hoe tsy maintsy lazaiko anareo nanana resaka kely tamin'Andriamanitra mikasika izany aho. Izao zany tonga dia zany hoe hitanareo tsy tanteraka akory ny mpitarika. Fa izao no lazain'Andriamanitra izay nomena betsaka rehetra dia takiana betsaka. Mosesy dia nanana voninahitra hitarika ireo vahoaka ireo hiala amin'ny fanandevozana Ejipta ho any anefitra. Nandeha niaraka tamin'ny tehany izay niesan'Andriamanitra anaovana fagagana izy famantarana lehibe. Rehefa nokasiany ranomasina mena dia nisaraka. Ka be da be ny fagagana izay nampanaovana ny Mosesy. Fa lazaiko zavatra ianareo, rehefa mampiseho zava-mahagaga aminao Andriamanitra ary milaza zava-dehibe aminao ary koa maneho anao fanambarana lehibe dia mampiasa anao sy manao zava-dehibe amin'ny fianakavianao. Izany akory tsy hoe amin'ny fifalianao no amin'izay ataony fotsiny ihany, fa misy fandraisana andraikitra lehibe koa miaraka amin'izany. Fa izay nomena betsaka no takiana betsaka, ary tsy izay ihany, misy fandraisana andraikitra amin'ny fahalalana. Zao no ny atsara ny fahatokavana teto androany dia manana andraikitra kokoa ianao mihoatra ny teo aloha, satria izao ianao mahalala zavatra tsy fantatro taloha natokavanao teto. Zao zany ianao tompona andraikitra kokoa noho ny teo mba hifehy ny fihetsem-ponao, satria amin'ny fotoana rehetra ianao dia efa hainao ny tohiny. Lazaiko ny olona foana, mety tsy ho tianareo daholo izay lazaiko fa tsy hikorotana izany ianao rehefa mody eto. Zany hoe mila fehizintsika ny fihetsem-po fa tsy avelantsika hifehantsika izy. Farafaharatsiny rehefa tsy voatana ny fahatezerana ka metsy-po ianao hevery fa fahotana izany ka mibeba. Azo titsitsy izany ka anao izany mandeha ho azy fotsiny ianao satria azo fahatezerana tamin'izany. Zao mahita anareo rehetra mipetraka eny ambony eny, aza manao hoe hodiko tsita ianareo. Dia hitako daholo koa ianareo rehetra mijery fahitalavitra ohatrano sy ny amin'ny solosaina. Miresaka aminareo ihany koa aho, tsy ny olona atao amin'ny hevitra ity ihany fa miresaka amin'ny rehetra aminareo aho. Vezo, fihetsem-po, fa aza manaiky vezy ny ianareo. Fa mila milamina isika. Amen. Zao ary. Manana lisitra soratra masina ataontsika eto ambony eto ifanaraka amin'ny écran dia avy eo isika hifarana. Tiako izany no jerenareo manokana mihitsy. Aza noho ny asorana dia avelao ny atezerana. Aza tezitra amin'ny tenanao fa fanao ny mpanao ratsy izany. Isaky ny tsy mahafeny fihetsem-ponao ianao dia hanana olana foana. Izay tsy mora tezitra dia manana fahalalana lehibe, fa izay mihazakazaka ho tezitra mpanampy toetra ao amin'ny tratran'ny adala. Izay tsy mora tezitra dia tsara lavitra noho ny mahery, izay mahatsindry ny fanahy dia lehibe lavitra noho izay mambabo tanàna manontolo. Ny fahalalana tsara manampy ny olona hifeny hatezerana ary voninahiny mihery ny fandikan-dalàna sy ny tsiny. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra. Aza mikambana amin'ny olona izay fozina akory. Izay mora tezitra manetsika ady, izay olona tia fahatezerana manatanteraka fandikan-dalàna maro. Tezery ianao fa aza manota, ary aza velo tratry ny masoandro miletika akory ny fahatezeranao, ny tsy faharetanao, ny asorana sy ny ataonao rariny. Ary aza adino izao, Andriamanitra tsy nilaza hoe aza tezitra. Fa fihetsem-po izany. Raha misy olona masosotra anao na mandratra anao na manao zavatra diso aminao na amin'ny olona izay tianao dia atezitra anao izany. Takireny very zavatra tianao reny ianao dia atsiaro diso fanantenana ianao. Raha misy tianao maty, tsy maintsy alahelo ianao. Tsy misy izany hoe velona nefa tsy mety malahelo izany. Za tsy mangataka aminareo mba tsy atsiaro zavatra ianareo, fa mila mahay mankafy ny tsara isika, mianatra mameno ratsy satria ratsy izany isika dia manokatra varavaranao amin'ny fahavalo izay tsy tiantsika hiovana akory.